Miopana indrindra amin'ireo fepetra vaovao araketra voafaritra anatin'ny lalàna amin'ny fenitetim-bola-panjakana ho an'ny taona 2010 sy 2020 ny atrikasany arahany ho lafitry ny expert comptable tamin'ireo tompona andraikitry ny foibe mpitantanana Akabeny Etra Omaly. Claudia Rasolson sy Mami Rasoaneva mitatra izay vaovao izay. Manamora kokoa ny asan'ny expert comptable ireo fepetra vaovao mikasika ny Etra izay voafaritra anatin'ny teti-bola-panjakana 2010 sy 2020 raha ny fanamariana nety ny filohan'ny ho lavitry ny expert comptable eto Madagasikara. Mahatonga hoe misatra miova misatra miova mitady zavatra tsaratsara fotsika ary tsika efa maheno foana hoe inona miataka avy amin'ny orinasa, inona miataka avy amin'ny tsotra momba ny Etra dia izay zavatra izay irina hoe hiteraka fiovana tiako tenenina eo hiteraka zavatra tsaratsara kokoa dia ho anay tsy manasarotra asa ilay izy fa tokony hanamora azy ohatra vaingana ohatra dia ilay seuil tsy hitako le seuil ahafahana miteny hoe tsy karazana orinasa ity mila mandoa Etra tahaka izao satria raha nitadiditsika taloha misy andalana telo, misy ireo orinasa ngezabe, misy ireo teo ampovoany, misy ireo teo kely indrindra dia amin'izao fotoana izao tsika lasa roa sisy izy. Tsy fampahafantarana ireo fepetra vaovao ihany no tanterahana fa nisy ihany koa ny fionan-dora ny fanamariana nety ny télé général ny foibe mpitantanana Akabeny Etra. Ilay fionana androany marina fa hoe manao exposé ny avao direction générale ny akao zany fampahafantarana ny lalàna amin'ny feny Etra hoe fiovana ao amin'ny lalàna amin'ny feny Etra fa sady arahana fokoanan-doha ilay izy zany efa tapitra izay famelabelaran izay dia ilay fokoanan-doha io indrindra moa zany tena ilaina satria izay ilay tena fiaraha miasa rehefa vita ity asika lazay hoe atrikasa androany ity efa vonona amin'izay izahay amin'ny texte d'application rehetra zany fa hoe manao exposé ny avao direction générale ny akao zany fampahafantarana ny lalàna amin'ny feny Etra hoe fiovana ao amin'ny lalàna amin'ny feny Etra fa sady arahana fokoanan-doha ilay izy zany efa tapitra izay famelabelaran izay dia ilay fokoanan-doha io indrindra moa zany tena ilaina satria izay ilay tena fiaraha miasa rehefa vita ity asika lazay hoe atrikasa androany ity efa vonona amin'izay izahay amin'ny texte d'application rehetra zany. Mariana farany isan'ny expert comptable no resahana dia mbola tsy mahasana ny distrika rehetra eto Madagasikara izy ireo.